Oui, salon de la microfinance des banques et des assurances dia hetsika voalohany dia voalohany izy io karakara ny Madagasikara taona 2020 ataon'ny faefatra sy ny fahatelo ny volana octobre ho avy izao ao amin'ny palais des sports et de la culture Mahamasina eo amin'ny esplanade izany. Ity hetsika ity ny tavina voalohany ity hetsika ity moa izany dia fanokafany voan'ny daholo be izay tontolo ny sehatry ny vola izay ho antsika eto Madagasikara. Ka raha olon-tsotra ianao nampiasa fanjakana, nampiasa amin'ny orinasa tsy miankina, na ihany koa mpianatra, mitady asa ihany koa, na mpandraharaha amin'ireny orinasa madinika salatsala ny arvabe ireny mety manana tetika asa ianao na ihany koa te hanitatra ny CAP-ariana izay ataonao dia misokatra ho anao ny salon de la microfinance des banques et des assurances ny faefatra sy fahadimy ny volana octobre ho avy izao eo amin'ny palais des sports et de la culture Mahamasina anaovana azy izany dia anasana antsika rehetrarehetra ireo fotoana ireo fa ho voasolo tena ao avokoa amin'ny alalan'ireo mpandray anjara ao anatin'ny miparitaka ao anatin'ny trano eva mihoatra ny telopolo amin'ny fotoana io. Mariaka ihany koa fa ny salon de la microfinance des banques et des assurances dia sady fampirantiana izy io no misy ny conférence izay atao ao anaty sisany hoe exposition conférence izany mandritra ireo roa andro izay arahantsika ireo ny faefatra sy fahadimy volana octobre dia izy izany ny conférence anaty valan-dresaka iresahana amin'ny olona rehetrarehetra amin'ny fotoana io mandritra ireo roa andro ireo fa mivoaka moa izany ny programme izay conférence izay dia tianay mpikarakara trano manentana antsika rehetrarehetra ny malagasy sy vakivolo natao antsika ity resaka ity mosokafana ho an'ny malagasy rehetra ny fikirakirana ny vola izay hibantoeranao araka ny mahoe ny Airtel Money no mpanohana ofisialy an'ity andiany voalohany ity dia hibantoeranao ny fanazavana amintsika ny fikirakirana ny vola amin'ny alalan'ny finday izay tena efa manana ny toerany sy mivelatra tokoa izy amin'izao fotoana izao. Izy ihany koa ny tolotra ara-bola maro samihafa izay hoentin'ireo hivitoerana maro samihafa ihany koa misehatra ao anatin'izay hoe sehatry ny vola izay ny tolotra ara-bola izay zany. Izy ao solotenan'ireo microfinance koa zany izay andray anjara feno ao anatin'izy io misy ihany koa ny solotenan'ny banque ny trano fiantonana ny assurance amin'izay fotoana izao. Amin'izao fotoana iainantsika izao dia efa maro ireo olona izay hoe manana ny tetikasany manokana. Ny ahafantarantsika ny microfinance dia fitoeran'izy ireo amin'ny fampiranana izany na tolotra ara-bola mananantsika azy. Amin'ny maha hoe betsaka ireo olona izay hoe manana ny tetikasany izay dia misy amin'ireo olona ireo mety hoe tsy mahafantatra tsara hoe ahoana ny atao raha hitady fanohanana ara-bola amin'izay antanterahany ny tetikasany izay. Dia misokatra ho azy ireo ny salon de la microfinance des banques et des assurances izay hoe hamaly ny fanampahinana tokoa satria misy ny microfinance andray anjara ny institution microfinance andray anjara amin'ny fotoana io dia izy ireo zany hamaly hoe ohatry ny ahoana ny atao raha hiditra amin'izay tolotra ara-bola.